Iarayasy amin'ny Diredawa commune iray any Etopia ny commune Antananarivo renivohitra namita iraka tany an-toerana ny ben'ny tanàna Antananarivo ialarana manantsona metraka ireo fototra ny fiaraha-miasa eo amin'ny tanàna Antananarivo sy Diredawa mitovy ny firafitra sy ny fitoetra ny tanàna Antananarivo sy Diredawa ary atao fitaratra ity commune ity amin'ny fanajana ireo fitsipika ny fahadiovana sy ireo fandaminana raha namitain'ny commune azo ampiarina eto Antananarivo ny zava-nisy any an-toerana mba hananantsika tanàna madio sy milamina ihany koa raha ny voalaza ny fiadidian'ny tanàna. Isy araka izany fiaraha-miasa ara-kolontsaina, toe-karena sy ara-tsosialy ary ny famboarana ny maha-olona eo amin'ny rotota. Nesorina tamin'ny toerana ny talen'ny polisy judiciaire eo anivon'ny kamandany zandarmaria-pirenena no foanana nandritra ny filan-kevitry minisitra ny alarobia teo didim-panjakana manendry ny koloniely Tahina Ravelomanana ao amin'ny toerana io tamin'ny 9 martsa no voatendry tamin'izany toerana izany ity manambonahitra eo anivon'ny zandarmaria-pirenena ity ny talata teo moa dia niantso ireo tompon'andraikitra andray fepetra entitra manoloana ireo izay nanao tsirambina sy voakasika tamin'ny fitsoahana manambonahitra iray natao andrimaso ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mbola natao fanadihadiana io olona tafatsoko io Volaza ny Andry Rajoelina. Ny Prime-Ministra na ny Ministra ny Rarambahiny no hitarika ny delegasiona malagasy mandritra ny fionana faharoa ny voamiera hikambanana iresaka mikasika ny fitantanana ireo nosy kely miparitaka manodidina ny Madagasikara izay tanterahana any Paris ny 30 Jona tapaka nandritra ny filan-kevitry Ministra Omaly ny fanendreny ireo izay andrafitra ity voamiera hikambanana ity ho an'ny Madagasikara olona manana traikefa misehatra maro lafo no nisafidiana manokana andrafitra izany voamiera izany araka ny tatitra ny filan-kevitry Ministra anisan'izany ny fifehezana ireo didy amandalana ny lafiny ara-teknika sy siantifika ahitana solitena avy amin'ny ministera Foloalinda ny Jono sy ny toe-karena manga sy ny ministera ny tontolo iainana izany eo ihany koa ireo mpanolontsaina mikasika ny lalàna sy ara strategique nankatoavana ihany koa Omaly ny tetiandro mifandraika amin'ireo asa ataon'izany delegasiona malagasy izany entina nomanana ity fionana ny Paris ity. Tsy hisy ny fandrafetana volavolan-dalàna fa nitsina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 raha ny fampitanam-bavana ataon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny filan-kevitry ny ministra mifanaraka amin'ireo vinavina napetraka ny fitondram-panjakana teny am-piandohana ny marije fiara toe-karena ny teti-bola amin'izao fisasahan'ny topikatroana 2024 izao raha ny fanazavana no entin'ny ministera tsy ilaina araka izany ny manintsy ny lalàna mifeny teti-bola. Anatanteraka fitilirana ivelany ny Federasiona Malagasy mbola kitra ho an'ireo tanora latsaka ny 20 taona efa ampolony ireo nisoratra anarana liana amin'ity fitiliny ity hoy ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra avy amin'ny firenena maro samihafa ao Eropa ireo mpilalao efa nisoratra anaran'ireo ity fitiliny ity moa dia ohatrehan'ny mpanazatra nasionaly Corentin Martins sy ny staff teknikany ny tanjona dia ahafahana mampiditra talenta vaovao ho an'ny sokajy taona latsaka ny 17 sy 20 taona iomanana amin'ny fifaninanana manaraka aty Afrika ny fepetra dia teraka eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 7 milalao amin'ny kluby iray voasoratra ao anatina federasiona ary milalao amin'ny sokajy nasionaly na regional 1.